Asefitsika izany vakteny masina zany. Ovetesitsika ny salama ao amin'ny bokelitsika petsy varaka amby folo. Mideranao sy misotranao zahay ry Andriamanitro satria anao no namonjy anay ka nahazahoanay ny fiainana. Ataontsika ny fiverena dia andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra dia miverina indray amin'ny fiverenana ary andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo dia miverina amin'ny fiverenana.
faharoa taratasiny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy ny toko fahaefatra andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Tsy misy afa-tsy tena iray, tompo iray, finoana iray, batemy iray. Ry kristianina havana, mangataka aminareo aho dia izao izay an-dranomaizina noho ny amin'ny tompo mba hanao fitondratena mendrika ny fiantsoana ny antsoana anareo ianareo amin'ny fanetrentena sy alemem-panahy rehetra amin'ny faharipo amin'ny fifandeferana amampitiavana mikeleza aina hitana ny firaisampo amampanahy akamba ny fihavanana fa tsy misy afa-tsy tena iray sy fanahy iray araka ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray. Tsy misy afa-tsy tompo iray, finoana iray, batemy iray, ary Andriamanitra iray izay rain'izy rehetra, ambonin'izy rehetra, manerana azy rehetra, ary ao anatin'izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy tena iray, tompo iray, finoana iray, batemy iray. Jesosy tompo, ampiomboninao eto amin'ity toerana ity izay menakavy androany, ny lanitra sy ny tany, miaraka amin'ny Don Bosco ilay olo-masinao. Ny Eucharistie mofo iray fampizaranay anie, mba hampiray anay sy hampifankaty anay, ary hampiombona anay marina tokoa. Amen. Ankalazaina ne ny mpanjaka avy amin'ny anaran'ny tompo, fiadanana ne eny an-danitra, ary voninahitra ne any amin'ny avy indrindra. Tsika mianakavy aneny tompo, Evanjely masina nosoratany masinday Joany. Masinda Joany toko fahaenina
andininy faharaiky amby enimpolo hatramin'ny fahafitopolo. Ankany amin'izary izahay ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'izany andro izany dia betsaka tamin'ny mpianatry Jesoa raha nandreny teniny no nanao hoe sarotra izany teny izany, ka iza no mahaino izany? Ary fantatry Jesoa tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany, ka hoy izy taminy: manafotona anareo va izany? Hanao ahoana ianareo raha mahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay toerana taloha? Ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa ohatran'inona akory. Nefa misy tsy mino aminareo. Fa fantatry Jesoa hatramin'ny voalohany izay tsy ino sy izay ambadika azy, ary hoy izy: izany no nilazako taminareo, fa tsy misy mahay manantona ahy raha tsy nomeny ray azy izany. Hatramin'izay dia maro tamin'ny mpianany no niemotra, ka tsy niaraka tamin'ny intsony. Ka hoy Jesoa tamin'ny roa ambin'ny folo lahy: ianareo koa va mba te hiala? Dia namaly Simona Piera ka nanao taminy hoe: Tompo, hankany amin'iza ary izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary izahay efa nino sy nahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Izany ary ny teniny Tompo, ianareo eveka aby miombona asa ao amin'ny fivondronam-beny eveka eto Madagasikara. Ianao opéra provincial izay mitarika ireo Salesianina eto amin'ny province Antananarivo Madagasikara. Ianareo pritas religiosy nalahana vavy. Ianareo manam-pahefana izay tonga eto amin'izao fotoana izao, manome voninahitra sy manotrona izao tonom-bavaka izao. Ry havana, raha efa avy niaino ny tenin'Andriamanitra teo isika dia nahalala fa tao anatiny 5 alahady izay dia tato amin'ny fiangonana katolika ny liturgia dia najanona ny famakena ny evanjely Masinda Marka, fa ny toko fahaenina amin'ny evanjely Masinda Joany misy ny lahateny momba ny mofo velona na avy any an-danitra no aroso ny fiangonana antsika. Amin'ny alahady herin'ny indray isika vao hiverina indray amin'ny evanjely Masinda Marka. Tsy mba mitantara ny namoronan'i Jesoa Kristy ny Eucharistie tamin'ilay sakafo farany manko Masinda Joany, fa ity lahateny miezinezina ity kosa no mirakitra ny fampianarany momba ny Eucharistie. Manomboka amin'ny fampitomboana ny mofo izany, ary miafara amin'ny fiekepinoana nataony Masinda Piera hoe izay vao niarahantsika ny ainy teo iny. Tao amin'ny sinagoga tao Kafarnaoma no nanaovan'i Jesoa an'ity fanambarana tsy roa mantany ity. Teo anatin'ireo olona mbola nigaga azy no izy nampitombony mofo sy ny hazan-drano, ka nanentana azy haka azy ho mpanjaka, hanafa-pahasahiranana azy ireo, ary hampitraka indray ny ampom-pirenena eo anatin'ny fanjakazakany ny Romanina tsy mpino an'Andriamanitra
ny fananjanaka azy. Kanjo fampianarana tsy nampoizin'izy ireo vilivily reny no lazainy Jesosy hoe miasa tsy hoe mba azo hoanina mety levona fa ny hanina maharitra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zaho ny mofo velona nidina avy any an-danitra, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, fa tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rako. Ankona ny olona nandre an'izay, tsy mahagaga raha tafitona ny jody ataon'le io ahoana ary ny fanome atsika ny nofo ny hoanina, ary maro tamin'ny mpianany kivy. Sarotra izany teny izany, ka iza no afaka hiaino azy? Mpianatra efa nahita ny famantarana maro nefa ireo nanaradia azy ireo, zany hoe nanadia azy, zany hoe efa nahita fahagagana maro nataon'ity mpampianatra azy ity. Vomaly teo izy ireo no manahita azy nampitombo ny mofo 5 sy ny asan-drano 2 ho sakafo n'olona marobe mihoatra ny 5,000. Efa hitan'izy ireo koa ny nanasitana ny zanak'ilay manaboninahitra tao Kafarnaoma. Efa hitan'izy ireo ny nanasitana n'ilay maremy tao amin'ny tompony Betesda tao Jerosalema. Tsy naharesy lahatra azy ireo anefa izany famantarana rehetra izany dia ho anateny ty fampianarana hafahafa, tsy ekeny sainy olombelona ity ka naleo ny emotra ary niala tsy ho mpianatry Jesosy intsony. Dia mitody amin'ny 12 lahy Jesosy, tsy ny fampianarany no nasiany fanamboarana, fa hoy izy, ianareo koa ve mba te hiala? Fanontaniana mivantana, mampivarahontsana satria mila ho sosoromamba isarahany izy ity. Nampisafidy akitsy rano i Jesosy, satria safidy atao ankalalahana tokoa ny finoana sy ny fanarahana di azy. Mova tsy ilay safidy nampanaoviny Josue ny vahoaka Israely zay voarentsika teo amin'ny vakiteny voalohany. Fidionareo anio izy Josue, izay tianareo ho topoina, na ny Andriamanitra no topoiny razanareo tany andafiny ony, na ny Andriamanitry ny Amoreana zay onenanareo ny tany. Safidy ny finoana ary safidy tsy azo angatahan'andro. Fidionareo anio, hoy Josue. Ary ny fanontaniany Jesosy dia miandro valiny eo no eo. Ianareo koa ve mba te hiala ho izy tamin'ny mpianany? Tsy misy na hoe mandehana aloha mandinika, fa ipera no sahy namaly avy hatrany, ary mazava ny valiteny sy ny safidiny. Ankany amin'izy ary zahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary izahay efa nino sy nahalala fa ianao no lay masin'Andriamanitra. Diniontsika tsara io fiekepinoana nataon'ny Piera io ry havana. Fa hafa noho ny tomponana nataon'ny zanak'Israely dia ho anateny Josue, ny any zanak'Israely manko nilaza hoe, lavitra anay izay andao anao ry tompo, fa ny tompo Andriamanitra no nampiakatra antsika mba mirazantsika avy tany amin'ny tany Ezipta, avy tamin'ny trano fanandevosana, sy nanao fahagagana lehibe teo masontsika, ary niaro antsika tamin'ny lalana nalehantsika sy tamin'ireo firenena rehetra nandalovantsika. I Piera tsy nanao hoe, akany amin'iza moa zahay, ianao no manana mahay mampitombo mofo igagana, ianao no mahay manasitrana ikoizana, mahay manangana ny maty, tsia. Tsy niasa mahagaga vitan'i Jesosy nandresy lahatra na mandresy lahatra ny sain'ny olombelona intsony, no fototra hijoroan'ny finoan'ny Piera. Efa lasa andavitra kokoa noho izany izy.
Ny fototra idoroan'ny finoany dia ny fahalalany ny tenany Jesoa izay nambabo ny fony amam-panahiny. Izahay ho izy tsy mahalala, izahay efa nahalala ho izy, fa ianao no ilay masin'Andriamanitra manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary io tenin'ny fiainana mandrakizay io, dia io lay teny nanafotohina ny Jody, lay teny sarotra mitaky finoana ka nandaoza ny mpianatra maro azy. Ny mofo izay omeko izy dia nofoko fiainan'izao tontolo izao. Ny Jody tafotohina, ny akamaroan'ny mpianatra nandao azy, fa Piera sy ny 120 kosa nino ka nifikitra. Tahaka ny olona rehetra ihany nefa izy ireo. Tsy mba nahazo izay tian'i Jesosy lazaina tahaka ny Piera izy ireo. Mbola sarotra tamin'ny ihany koa ny nandray ny tenin'i Jesosy hoe tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny drako. Saingy efa nahalalany Jesosy izy ka nanetsy tena ny safidy ny hino izay nolazainy. Ny safidy ny atoky azy, tsy nila famantarana i Piera, ary tsy nitady fanazavana satria fantany fa ilay masin'Andriamanitra no inoany hany ka ifikirany. Akany amin'iza ary izahay ho izy. Finoana tsisy fepetra, finoana ateraky ny fanetretena, mampanaiky ny saina andray ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy finoana miompana amina hevitra, fa finoana mifantoka aman'olona fantatra, dia Jesosy lay masin'Andriamanitra.